Efa-jato eo ireo passeport mivoaka ho anivon'ny Sampan-draharaha misahana ny Fifindra-monina amin'izao fotoana izao. Ireo mpiasa malagasy any ampitan-dranomasina no maro anisa amin'ireo manavao ny passeport ny fanadihadiana natao. Olona anjato no maromaro isan'andro no mifamezivezy eto amin'ity Sampan-draharaha misahana ny Fifindra-monina eo anivon'ny ministera ny filaminana anatiny anosy ity. Ny ray patelo ny anjota taratasy fangatahana tonga eto dia saika fangatahana fanavaozana passeport avokoa. Maro amin'izy ireo ny olona efa miasa any ivelany toy ny any Koweït, Maurice ary Chine. Raha totaly dia manodidina ny 400 isan'andro euro passeport atotany eto amin'ity Sampan-draharaha ity, izay 2 andro monja ny vanim-potoana namboarana azy ary amin'ny sarany 4 ariary. Any amin'ny volana septambra moa no anomboka hiatra ny fampiasana ny passeport électronique araka ny didim-panjakana efa notapahana tamin'ny filakevitry ny gouvernemanta tamin'ny volana marsa tamin'ity taona ity. Ny fampiasana ity passeport électronique ity dia natao indrindra entina hiadiana amin'ny fanamboarana passeport osika. Raha ny fanazavana dia ho hita ao anatin'ilay passeport électronique avokoa ireo rehetra mombamomba ilay tompon'ilay passeport ary ireo fivezivezeny efa nataony ka nampiasany ilay passeport. Fantatra ihany koa fa manankiratra amin'ny volana desambra 2024 ireo passeport tsotra izay mbola tsy lany ny vanim-potoana ampiasana azy.